Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Helena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hany-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto am-pijerena le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-batomboka ary tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao takariva ny sabotsy fa 20 ny volana aogositra izao anaraka ny fotoanany fampahalalam-baovao isika ireto ny lohateny izany. Teo amin'ny fisandratana 340 samy nahazo ny anjara tamin'ny fiazy tao anatin'ireo sehatra marobe novelambelariny filoha ireo mpianatra tamin'ny departemanta maro teny amin'ny université Antananarivo ireo mpianatra tamin'ity androany ity. Io maraina io dia nanatrika ny jobily fa 15 taona ny FJKM sy ny faharoanjato taona nahatongavan'ny missionnaire LMS tany Tomasina ny filoham-pirenena. Ary anasazy ireo kandida tsy mazava tamin'ny fampiasam-bola amin'izao fifidianana izao ny samifine. Ivelany kosa dia nodimandry teo amin'ny faha-20 taona ny Kofi Annan, sekretera jeneraly nivondra ny firenena mikambana teo aloha. Ny zanam-pandaharana insolita no rahantsika ihany koa ankoatr'ireny vaovao izay ho tany saina taminao ireny. Fa zao antsika dia anaraka ny à la une sy ny actu. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Nahazo tombony tamin'ny famelabelarana nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina teny Ankatso ireo tanora androany famelabelarana fisandratana 340 izay nampahafantarana ireo tanora ny tena votoatin'izany samy nahazo ny anjara tandrifiazy tao anatin'ireo sehatra marobe izay nozavain'ny filoham-pirenena ireo mpianatra tamina departemanta samihafa teny amin'ny université Antananarivo namalin'ny filoha Rajaonarimampianina ihany koa ireo fanontaniana izay nanitikitika ireo nahazo fitenenana tena toerana ary mitondra ny izany vaovao izany amintsika Miora Miranjatovy teo amin'ny sarin'ny Dolphe Rakotiniaina sy ny rindratsarin'ny Doda Rajanjato. Tsy maintsy mianga avy amin'ny vina lavitra ezaka mametraka ireo tetika ampandrosoana ao anatin'ny foezaka. Ary zay ilay teneniko foana hoe tandremo fa eto amintsika ilay mivadika amin'izay foana ny misy. Manao vina foezantsika plan court terme, stratégie à court terme. Dia rehefa sendra mety reny zavatra reny dia reny no atambatambatra dia lazaina hoe zany nanana vision à long terme, zany nanana stratégie à long terme. Fanazavana, fampianarana ary indrindra fifanankalozana sy fifampizarana ireo no hita taratra teto amin'ny tranobe any medicine Ankatso Androanarivo. Famelabelarana nomeny ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina mikasika ny fisandraitana 340 izay tena nahaliana ireto tanora marobe ireto. Profin'izany ny fahatongavan'izy ireo maro teto amin'ity efitrano lehibe ity. Le fisandratana zany mba tsy ny mba miavaka ihany mba le vision à long terme. Zay zao ny hitako tena hoe réaliste kokoa. Fahitako ny famelabelarana nataon'ny filoham-pirenena teo miatrika voalohany aminay tanora le izy mba ho fanentananay amin'ny fandraisana ndraiky raha tokony ataonay amin'ny hoavy mba mpisandatra Madagasikara. Tsika amin'izao fotoana izao ohatra ny hoe tsy izay tena tsapantsika malagasy
ny arenananatsika fa mila trandrahana zany le izy dia ny tanora mila mitady ny hevitra rehetra mba hitrandrahana ny arena tsy ananatsika. Ny zavatra tena voaraiko zany amin'le misy secteur zany eto Madagasikara mila voazina daholo dia le izy ohatrany hoe ela be le izy hoe amin'ny 2030 nefa tena izy mila alefa tsikelikely izy dia amin'izay ho tena mipetraka tsara concret kokoa le valiny le innovation zany le izy teo hoe renaissance zay no anisan'ny zavatra tena hitako teo. Izay koa no tena haingo tao hoe ny tanora zany tena ho avy firenena dia oziny hoe tsy ny andambany tany ny zavatra important fa le olona mitrandraka anazy dia mila le tanora zany no volavolana tsara dia amin'izay tsara kokoa zany le vokatra avoakan'le izy rehefa eo. Nahazo tombony avokoa ireto tanora ireto tamin'ny fanatrehana izany raha nambaran'izy ireo. Ie, misy tombony mihitsy ka. Ny fahitana ny problème eto amin'ny firenena dia ny solution nomeny ho an'le problème. Raha jerena objectivement le izy mety raha ny olona tsotra no mijery anazy dia hoe mbola ela le 2030 fa raha mandinika tsara ianao dia misy zavatra be dia be tokony harenina eto Madagasikara ary ny tena nivoiziny tao dia hoe ny capital humain zany hoe isika tanora isika olombelona no tena ilaina amin'le hoe kolotsaina fisandratana amin'ny le fampivoarana ny Madagasikara. Nahazo tombony be mihitsy na dia nijoro tao aoriana tao foana ary fa misy azo raisina ka. Misy ifandraisana mihitsy amin'izay resaka hoe capital humain no voizina voaloha satria izay mianatra société dia misy ifandraisana amin'ny olombelona. Misy azoko raisina zany hoe raha amiko manokana satria manao économie dia hoe misy hevitra azoko raisina zany hoe raha ohatra ka tonga amin'ilay toerana mampianatra économie mba ambony amin'ilay toerana zany dia hita hoe inona zany tokony ataoko dia hoe inona zany ny zavatra efa azoko raisina sahady amin'ilay izy fa tsy hoe mpianatra dia mianatra fotsiny tsotra izao. Ny tombony zany dia misy ireo zavatra torohevitra nataony hoe mba misy zany mifanaraka le filière nataoko zany hoe mba ho fampandrosoana ny toe-karena amin'ny Madagasikara. Ny fahalalana zavatra mbola tsy fantatra momba ny resaka ara économique sy zavatra ohatr' izany. Nahazo tombony teo ohatra fotsiny hoe fampahafantarana amin'ny le zava-misy eo amin'ny toe-karena. Tsara aloha le izy satria voalohany indrindra ny fiainana andavanandro mihitsy no kasihan'le izy eo amin'le resaka toe-tsaina zany mila manana toe-tsaina miabo ny olona tsirairay satria miainga avy amin'ny nazavainy teo miainga avy amin'ny olona tsirairay mihitsy ny fampandrosoana ny firenena dia ao anatin'izay hoe miainga avy amin'ny olona tsirairay izay zay vao mivelatra hoe misahana amin'ny sehatra fito le izy nazavainy teo dia voalohany indrindra aloha tokony hoe anana toe-tsaina mikaroka ny tanora zany voakasika anisan'ny voakasika tao anatiny hoe ny tanora tokony hanana toe-tsaina mikaroka dia ny tanjona zany mila apetraka foana hoe tanjona lavitra no tratrarina. Nisy raha toy ny ifandraisana ny etaeta sy ny fanontaniana ireto andiana tanora ireto notsindriny filoham-pirenena tao anatin'izay fa viana lavitresaka ho amin'ny hoavin'ny tanora sy ny taranaka aoriana no apetrany. Zay nampikavatsika zay. Manana paikady ianao Andriamatofiloha entina hanovana ny toe-tsainy vahoaka aingana ho amin'ny toe-tsainy fisandratana. Inona ny rafitra azo sapahitana Andriamatofiloha apetraka ahafahantsika miantoka ny fitohizan'ny vina ahatongavatsika any amin'ilay hoe Madagasikara misandratra na ny fisandratra. Za te hamerina aminareo le fanontaniana hoe inona moa zany nandrasanareo mba hiovatsika miaraka hanovantsika ny toe-tsaina eto amin'ity firenena ity. Zany nge natonga ny laza hoe misy ny zavatra tao anatin'ny foiezaka dia ny lavitresaka. Lavitresaka dia ny éducation, ny fampianarana sy ny sisa lavitresaka zany fa ny zavatra azo atomboka dia zao ao aminao.
maro lafy ny sehatra no azavan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teto samy nahazo ny anjarany ary afapo tamin'izany avokoa ireto mpianatra amin'ny departemanta samihafa eto amintsika ireto. Fa nytontosaina androany ny fankalazana ny jobily fahadimapolo taona ny FJKM sy ny fahatsiarovana ny faharoanjato taona natongavan'ireo misionera LMS teto Madagasikara London Missionary Society nitokana ireo tsangam-bato fahatsiarovana ity jobily ity ihany koa niaraka tamin'izay nanatrika izany ny filoha Rajaonarimampianina ary namelabelatra ny heviny amin'ny tokony ho fitondran-tena ny Europino amin'ny finoany sy ny firenena nanatrika izany Rodin Menjanahary sy Anja Rakotondraina. Notontosaina io maraina io ny fiaraha-mivavaka nataon'ireo mpino FJKM ho fankalazana ny jobily fahadimapolo taona sy ny jobily faharoanjato taona nahatongavan'ireo misionera teto amintsika. Ny filohan'ny FJKM ny paster Andriamahasoa Irako Ami no nitondra ny tenin'Andriamanitra tamin'izany. Ny tenin'izay noraisina tamin'izany dia nivoasoratra ao amin'ny bokin'ny Timoty faharoa izay manazava ny tokony hijoron'ny tsirairay amin'ny finoany. Iza moa aho zay malagasy ray malagasy reny, iza moa ianao zay malagasy ray malagasy reny. Raha misy zavatra tsy maintsy hiaretako, raha misy zavatra tsy maintsy hiaretanao noho ny amin'ny filazantsara, iza moa no kivy, iza moa ianao no ketraka. Dia mahereza ry havana, mahereza fa tsy mafy no zay natrian'ny misionera ny zavatra natrehantsika kehitriny ry havana malama. Manam-pahefana maro ny tonga nanome voninahitra izany fotoana izany izay nitarihan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nisy ny fandraisam-pitenenina izay nanambaran'ny solotenan'ny FFKM ny andraikitsy ny tsirairay amin'ny fifidianana ho avy izao. Nanambara ihany koa izy nandritra izany fa tokony anatanteraka ny adidiny rehetra amin'ny maha olom-pirenena azy. Mitodika aminareo mpanao politika rehetra, kandida rehetra zahay, fifaninanana nataonareo ahafahana mampandroso firenena aoka ifanaja ary aoka ho tandrovona ny asarobidiny ity firenena ity ka tsy hifandrafy fa hifanezaka hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Nametraka ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateniny ny amin'ny tsy tokony ampisarahana ny fitondrana ny firenena sy ny fivavahana. Tokony tsy hisaraka ireo raha ny nambarany ary tahaka izany koa ny vahoaka fa io ny lalana tokony hizoran'ny firenena, mametraka ambonin'ny finoany ary tsy manao ambanin-javatra ny andraikitra izay sahaniny hoentiny hampandrosoana Madagasikara. Sotoavina lehibe ny sotoavina maha-kristiana. Raha izany no hijoron'ny kristiana rehetra, raha izany no hijoron'ny kristiana FJKM, horesy ny eritretra, horesy ny kolikoly, hijoro ny tena fihavanana eto amin'ny firenena, horesy ny fifankahalana ary hiavana tanteraka isika samy malagasy. Zany no kenetsika. Ho tsangam-bato fahatsiarovana izao fahadimapolo taona ny FJKM izao natsangana ho fahatsiarovana teto amin'ny Collège David Jones ny trano fianarana vaovao izay nitokanana io maraina io hatrany. Dia amin'ny anaran'Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina no itokanantsika ity trano ity ho fitahina izay rehetra hampiasa azy eto indrindra amin'ny mahasekoly amin'ny asa fanabeazana mba hitahina ity firenena ity sy ny taranana. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Nanolotra ny anjara-birikiny kosa ny filoha Hery Rajaonarimampianina androany hoentiny hanampiana ny fanamboarana ny sekoly teolojika ao Ivato izay tsangam-bato ihany koa amin'izao jobily fahadimapolo taona izao. Nahazo ny anjarany ihany koa anefa ny SLK na ny sampana lehilahy kristianina sy ireo mpianatra ao amin'ny sekolin'ny Thomas Bevanina eto Toamasina.
fa iresaka mikasika ny fotodrafitrasa indray isika ampasahivitsika fa hanomboka izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy ampany A na ilay hoe RN5A mampitohy ny faritra Isava sy Diana miainga eo Ambilobe makany Voimara hitondra fiovana lehibe ho an'ny mponina faritra avaratra Nosy ny fahavitan'izany ampitandroatra indray ny faritra Sava sy Diana izay nosarany alavirana raha teo izao fotodrafitrasa goavana izao fampiavanana izay tafiditra ao anatin'ny fanamby fanapetraky ny filoha Hery Rajaonarimampianina fambanantenana efa nataony ny hanamboarana ny RN5A ary tonga tany an-toerana ny délégation izay notariany ny santatra ny fanombohana ny fanamboarana izany lalana izany. Iraika ambin'ny folo ora no anaovana Ambilobe sy Voemara amin'izao fotoana no ny faratsiany lalana indrindra rehefa fahavaratra. Ampandalana izay tena mampitaraina ny mpandeha mihazo ny tapany avaratry Nosy iny. Tsy mbola nisy mpitondra ny kitikity lalana ity na dia eo aza ny tanjaka nanan'ny mponina no José Ampiarina maro azo trandrahana amin'ny faritra Isava sy Diana. Mandeha moto dia manahirana be amin'ity lalana Ambilobe Voemara ty fa tomobily raha tsy camion Kosovo tsy afaka ty lalana ty satria agnatin'ny 10 andro 4 andro vao avy ny Voemara miala ito Ambilobe. Tena mijaly be mihitsy zay tamin'ny lalana ty magotra. Mijaly mandeha amin'ny lalana ty tsisy olo amin'ny lalana ty gotra be mandrevo aby vity aby mandalo amin'ny lalana. Fa zay zao mitondra zazakely mijaly avy agny Isambava mitondra zazakely 720 taona mijaly mandra 2 aligna agnatin'ny lalana. Tsy fahafatesana zeny hoe baka Voemara ho dia Voemara tsy afaka manjary tavela ty. Zeny zavatra tegna misy arety koa zeny avy aty andeha agny manjary tsy maty andala. Ny taona 2014 nandraisan'ny fahefana no nametrahan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina fanamby ny amin'ny tsy maintsy hanamboarana ny RN5A lalan'izay natao hanamaivana ny fotoana very hanamorana kokoa ny fifandraisana ary indrindra mifanakaikezana kokoa ny faritra Sava amin'ny faritra Diana. Ny fanaritsika rehetra nandritra ny 10 taona mahery dia io soratra io bye bye Goda tsy maintsy vitatsika zany ary zany ny fanamby filoham-pirenena dia ilaza aminao zay manatrika eto androany fa fantatry ny filoham-pirenena ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka fantatry ny filoham-pirenena ny lalana tokony hampandrosoana n'ity firenena ity ary rehefa tonga teto amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 2014 anisan'ny fanamby voalohany ataoko dia ozy hoe ny fihavanam-pirenena ary anisan'ny mitondra ny fihavanam-pirenena ny lalana noho izany dia ozy hoe tsy maintsy vitako narovina ny lalana Ambilobe Voemara tompoky lasy tompoka. Ny lalana dia taratry ny fihavanam-pirenena. Ny lalana dia taratry ny fandrosoana sy ny fampandrosoana. Antaonany maro no ny andrasan'ny mponina ny fahavitany ity lalana ity. Betsaka ny fampanantenana natao saingy hatreto aloha ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany no ny tanany teny nataony hoy ny lola avy amin'ny faritany Antsiranana nisolo teny ireo mponina tonga marobe nanotrina ny filoham-pirenena. Io lala io raha mba lipidianana ndraiky tsy vitan'olo maro teo aloha zegny izo ampiako hely volagny député teo igny nanjanaka atsika teto ny vazaha 100 taogno nahitagnany Galiani nahitagnany De Gaulle zegny tsy nefandreo lalana io président nitondra teto ny filoha ny fandimby 20 ny filoha ny fandimby raha ataotsika 5 taogno filoha raiky 20 fois 10 ampitomboana 10 ny maromaro zegny tsy haiko asa 20 taogno donc zegny ninao président 4 taogno nefanao io lalana io hitatsika amizay fa 10 amby 100 taogno tsy nefa sasany nitondra teo aloha navanao niany 4 taogno nefanao io lalana sarotro be io. Anomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy A alavirana amin'iray 10 kilometatra no ho voakasika izany.
afaka efa-bolana dia efa tokony ho hitantaratra ny asa satria katroka avy hatrany amin'ny fampitoviana tantana ireo kisilasily ireo tompona ndraikitra voakasiky ny fanamboarany. Kaomina 40 ao anatin'ny fatradiana no handalovan'ny RN5A mponina maherin'ny telo tapitrisa ihany koa no isitraka ity fotodrafitrasa lehibe napetraky ny filoham-pirenena eto Ambilobe sy Voemary ity. Fary zegny, fary aminay zegny. Vao meka tianay zegny mba azonay lera roy fa mandeha Voemary. Tena marina. Fa ela zeky. Mitondra fitahigna ho antsika ko. Tsika jiaby. Kena vian'ny lalagna zao ty zany zay tegna ravoravo. Satria ho vity lalagna io, ho mora zany ny resaka frein automobile mandeha Ambilobe, mandeha Voemary, ndraiky vidim-piaigna zany mba ho moramora kokoa. Tsy mora ny fanatanterahana fotodrafitrasa lehibe tahaka izao ny filoham-pirenena, saingy nanana fanantenana sy faharetana hatrany ny vahoaka voakasika mivantana tamin'ny faharatsian'ny lalana. Tsy maintsy mbola nojerena ny dingana rehetra atongavana amin'izany, ary namaly ny antso tamin'ny fanomezan-tanana ny gouvernement d'Asino. Nambaran'ny filoha Ombienimbieny fa tsy mora ny fanarenana ny firenena, izay efa niaina tanaty fahantrana nandritra ny taona marobe, saingy ao anatin'ny fanarahana ny vinan'ny fisandratana ho an'ny taona 2024 no ahafahana mametraka tsikelikely ireo fanovana rehetra ho tombotsoan'ny vahoaka. Taratra izany indrindra ny fanombohan'ity asa goavana ity. Mifanambina ny vahoaka avy aty avaratry ny nosy ny filoham-pirenena raha nambarany. Mifanambina isika eo amin'ny vintana satria hatramina teo filoham-pirenena tena niakatra foana ny vidiny lavanilina top classe levikivavy. Mifanambina isika satria niakatra foana ny resaka tourisme fizahatany aty amin'ny faritra avaratra top classe levikivavy. Tsy voatanisa ny asa mivaingana mipaka avy hatrany amin'ny fiainan'ny mponina ankapobeny. Antony lehibe maharesy lahatra ny mponina aty Ambilobe angataka ny firotsako vidian'ny filoha izany. Mbala mangataka izy rotsaka zay ka satria mbala isany mbala agnano raha tsaratsara no ty koa izy aminay eto. Tsy be tsy fidy azy zay raha ohatra ka vita ty lalana ty satria atao fitadiavan-dalana nge ty lalana ty. Zay aloha faly ary magniry izy mba rotsaka ho candidat satria olo ma samy manana safidiny. Manana safidiny olo jiaby fa raha zay ty amin'ny faritra avaratra eto Ambilobe aloha mahita fa olo tia zay ty izy ary tia faritany Antsiranana koa izy amin'izay zavatra zay nataon'izao satria agnatin'ny 50 mahery fa 100 taona zay olona lampotika foana io. Mbola manantena filatsana zay. Mbola mankasitraka anazy mba hilatsaka foana mba hitondra le fahasoavana ho anay vitan'le lalagna ty. Tena mana tena hiditra sana eto. Tena maro na vitana mety. Be vitany. Ohatra hoe hita zao zay. Vitany lala, amboariny rano. Tena faly be aminazy. Nandritra ny lanonana fanamariana ny fanombohan'ny fanamboarana lalam-pirenena fahadimy natao Ambilobe ihany koa no nahatsiarovan'ny filoham-pirenena manokana ny mponina ao amin'ny tanàna Nanaborano Ifasy. Tokantrano tsy latsaky ny 20 no tsy manan-kialofana vokatry ny haitrano trangatany antoerana. Avy hatrany dia nanolotra fanampiana arabola 20 tapitrisa ariary sy vary 20 taona ho an'ireo fianakaviana tratry ny voina ny filoham-pirenena. Fa ny resaka momba ny toe-karena sy ny ezaka vita ny fitondrana nandritry ny efa taona mahery ny filoham-pirenena tao anatin'ny fitombita laharana fa 20 nambarany tao anatin'izany fa miakatra tsikelikely ny harikaren'ny Madagasikara ary efa mipaka amin'ny vahoaka ny ezaka tanterahina. Efa azo tsapaitanana ny fivoarana ara-toe-karena mipetraka ny fotodrafitrasa rehetra ahafahana miroso any amin'ny fampandrosoana maharitra. Zava-dehibe ihany koa ny nahafahana miverina mamatsy ireo tsena be iraisam-pirenena. Manoloana izany, tokony ahay andanjalanja ny fandaniana sy fanafarana entana tafahoatra isika. Mila fandanjalanjana ny fanafarana entana tafahoatra ny velany mba tsy amoahantsika vola vahiny betsaka loatra. Ny ohatran'ny 400 ny fitombon'ny harikare-pirenena tamin'ny taona 2012 raha ambaniny zany
teo anelanelany taona 2020 ka hatramin'ny 2020. no mariny ny filoham-pirenena fa anisan'ny nanimba ny toe-karena ny fisian'ireo loza voajanahary ary indrindra ireo fanakorontanana politika. Ejekilan'izay efa manao ny ainy tsy ho zavatra hitadiavana famatsim-bola ny filoham-pirenena hanarena ny farim-piainany ny mpiray tanindrazana. Tsy zakan'ny volam-panjakana avokoa ny fanamboarana foto-javitra asa goavana koa tsy maintsy mitady famatsim-bola avy any velany isika. Raha nitatry ny banky iraisam-pirenena dia miisa 7.0 ireo firenena ahina amin'ny trosa miavosa. Tsy tafiditra ao anatin'izany anefa isika malagasy raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena hatrany. Anisan'ny anton'izany ny fiakaran'ny tany arikarentsika apetraka ho tanjona hatrany ny mbola natsarana izany. Ampakatra hatrany ny tarehimarika ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatra ny angovo. Azo lazaina fa manamarika ny fepitoana ny asako ny fikarakarana manokana isehatra io. Notsindrin'ny filoham-pirenena ihany koa ny firosoana amin'ny fampiasana ny angovo azovaozina ireny rehetra ireny no hitondra amin'ny fampitomboana ny arikarena bebe kokoa amin'ny taona 2020. Fa indro atolotranao ary ny famakafakana izay horahantsika mialohan'ny fahijerevantsika isentotsika ao anatin'ny dokam-barotra asana mpananjana ianao anaraka izany. Tsy ho araka hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny hitokana ireo zava-bita misandrahaka manerana ny nosy amin'ny farany ity fepitoam-piasana voalohany ity. Raika amby 20 andro sisa dia tsy maintsy anome ny fitantanana ny firenena eo ampelantanan'ny filohan'ny antenimieran'olona ny filoham-pirenena araka ny voalazany lalam-panorenana satria kandida izy. Efa taona sy 9 volana eo zany no nitondran'ny firenena ary afaka tanteraka tao ambany ziogany sazy ny tosi-botanana ny fitokana monina ary ireo laza ratsy rehetra izay nakasika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy Madagasikara tamin'ny taona 2014 intsony ka hoe ambaniny aotra ny tany fitombohan'ny arikarena efa 500 izy zao ary miatsara trany zany amin'ny famoronana asa, orinasa, ny famatsim-bola, ny famoronana arena eto amin'ny firenena. Tsy ny 2.7 malagasy intsony ao anatin'ny tany fahatrana fadiranovana. Efa mahazo aina ny sehatra tsy miankina ary manomboka matanjana ka ny famokarana anatiny na ireo mahakasika ny tantsaha zany na ny indostria, ny tolodrahara samihafa, ny voly fanondrana, ny etra sy ny sisa. Tsy miainga amin'ny hoe fampanantenana na nofinofy na ny resaky ny teolany araka izany. Ny faharesen-dahatra sy ny foto-kevitra entin'ny filoha Rajaonarimampianina miatrika indray ity fifidianana filoham-pirenena manaraka ity fa foto-kevitra efa nialoavana asa, foto-kevitra efa naraha-pahombiazana ary efa nahitam-bokatra. Tsy faharesen-dahatry ny ity tena sy ny ity fahefana tahaka an'ireo izay manimanina ny bizina sy ny afera izay nataon'izy ireo fony izy ireo teo amin'ny fitondrana ihany koa fa faharesen-dahatra mifototra amin'ny fifamatorana matotra amin'ny vahoaka, mifototra amin'ny asa efa natomboka ary mifototra amin'ny fahombiazana efa hita sy azo tsapaitanana porofon'ireo tarehimarika sy ny fivoarana azo tsapaitanana sy hita maso amin'ny sehatra samihafa. Nanamafy ny fanantenan'ireo olom-pirenena mangeta eto Madagasikara teny mandroso sy itoizan'ny fitoniana sy ny filaminana ary itoizan'ny tena fampandrosoana mba ahafahany taranaka amin'ny fandimby mianoka ny arena samihafa eto aminy ny firotsahako fidin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izay fantatra ny 17 aogositra 2024. Vao 5 taona latsaka izay no nitondrany any Madagasikara nefa hita taratra ny fahasarotam-piariny, ny adivarotra nataony, ny ezaka ny kelezany aina mba ho tombotsy mipetraka sy maharitra ho an'ny taranaka no asa atao eto amin'ny firenena. Tsy karitra izany tamin'ny fitantanana ny harem-pirenena, ny politika ny angovo izay nidirana tamin'ny fitsinjovana ny maro anisa, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fototra fitrasa maro samihafa. Tsy hiadian-kevitra noho izany no hoe kandida goavana mahazaka-dona efa nanapirofo ny fahaiza mitantana ary misongadina indrindra amin'ireo milaza ny firotsahako fidiny rehetra hatramin'izay ny filoha Rajaonarimampianina na eo mason'ny vahoaka malagasy na eo mason'izao tontolo izao ny filoha Rajaonarimampianina no kandida madio sy mahitsy indrindra. Ho an'ireo kandida hafa dia samy manana ny mampalaza azy izy ireo. Ao ireo malaza amin'ny fanaovana otro-po, amin'ny tendrim-po, ao ireo malaza amin'ny fanonganam-panjakana, ao ireo malaza amin'ny kitrano-trano, ao ireo malaza amin'ny resa-pivavahana, ao ireo malaza amin'ny fanoranana bois de rose,
ao ireo malaza amin'ny fanaovana bizina, ao ireo malaza amin'ny fisehosehoana ivelany sy ny fahaiza manararoatra ny tranga iray mba hampitomboina ny fitiavan'ny olona ny tena, ao ireo malaza amin'ny karazana fisehosehoana isan-karazany, ary ao ireo tena tsy malaza mihitsy. Ho an'ny filoha Hery Rajaonarimampianina kosa, ny nanalana ny Madagasikara tao anatin'ny antsany fahantrana vokatry ny adila politika an'ireo mpitondra teo alohany, izay nifanditra nandritra ny tetezamito ny nampalaza azy. Ny nanatsara tanteraka ny sarin'ny Madagasikara teo mason'izao tontolo izao, ka nahatonga antsika ho filohan'ny francophonie, ho filohan'ny COMESA, ho nasaina nanatrika ny fivoriany ireo fikambanana iraisam-pirenena maro samihafa maneran-tany. Izany no nampalaza ny filoha malagasy. Ny fialana amin'ny vahaolana petatoky sy mandalo atao tapimaso fotsiny entina mampirevy sy mampifalifaly vahoaka amin'ny fotoana mandalo, ary ny fametrahana foto-drafitrasa tena maharitra sy maso ny vahoaka, ary misy fiantraikany maharitra ny fampandrosoana ny firenena. Izany no mampalaza ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Lalam-pirenena 100 kilometatra no vita tsara sy efa tomboka. Izany ny eritreritra fa ho atao zany Ambilobe Vohemary zany saingy tsy nofitsono zany ankehitriny. Ny RN9 sy ireo lalam-pirenena maro samihafa lakan-drano 100 kilometatra efa miatsara ny vokabary vokatra zany. Vokatra miatsara amin'ny lafiny maro, todrano goavana maro, mpampianatra frame 5 alina lasa mpiasam-panjakany, toeram-pitsaboana lehibe ary fitaovana manakaiky ny vahoaka any amin'ny toerana lavitra samihafa any, sy ireo foto-drafitrasa maro izay tsy ho lany tanysaina. Ireo no mampalaza ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ireo no hitan'izao tontolo izao azo tsapaitana an'ireo zava-bita hita maso ary efa tanteraka sy efa iaraha mahita ny fanomboana azy. Izany siarana mpiara-manidina goavana ao Ivato sy any Nosobe zany, izany siarana tsambo goavana zany, ny fiazakazahany mpizahatany miditra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, niezaka hanatsarana ny tontolon'ny fifaninanana amin'ny famoronana orinasa sy ny fandraharana eto Madagasikara izay hanomezana sehatra ireo mpandraharaha malagasy. Mampalaza ny filoha Hery Rajaonarimampianina avokoa zany. Fantatr'ireo mpanao politika malagasy izany, antony mahatonga ny etraketraka sy ny fandotona ary fanendrikendrehany, fanaparitahana vaovao tsy marina nentina namelezana ny filoham-pirenena tao anatin'ny efataona sy 7 volana nitondrany any Madagasikara tao anatin'izay mandava alohan'izay, kanefa tsy nanakana ny fahombiazana. Mazava ankehitriny, mazava ny lalana, fantatry ny vahoaka ny marina, porofony ny fitiavan-tanindrazana lehibe asehoan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fanohizana ireo asa rehetra ho an'ny vahoaka ireo. Mbola omeny ny lalam-panorenana 5 taona manaraka izy ahafahany manao izany rehefa anteriny ny vahoaka amin'ny malagasy hoe ampelantanany indray ny fitantanana ny firenena. Izay no fampakafakana avy eto amin'ny izay natolotra ho anao misaotranao izay niaraka tamin'izany indesy eto anatin'ny dokam-barotra isika ary ivery eto afaka fotoana fohy.